Riavako malala ao amin'ny tompo ho aminareo hatrany ane ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Fiangonan'ny mpandresy. Fiangonan'ny mpandresy. Zany no asongadin'izao mofinainantsika anio izao. Bokin'ny Apokalipsy toko 4 ny 4:4 hatramin'ny 12 farana. Fiangonan'ny mpandresy. Asongadin'ny ilay taratasy nosoratan'i Jaona ho an'ny fiangonana tany Laodiki fa izay. Laodiki dia isan'ireo fiangonana 7 tany Azia izay nanoratany Jaona ny fahitany, izay taratry ny fiainan'ny fiangonana ankehitriny raha teo ihany koa. Laodiki dia tanàna nahavelo tena samirery, nisy fotoana niatrika horohorontany lehibe, kanefa vitan'izy samirery no nanarina ny tanàna. Vokatry ny fiaramiasany sy ireo harena izay nisy tao aminy, zava-nisy tao aminy, tsy mila ny fanampiany fanjakana foibe na ny fanjakana romanina tamin'izany. Ny ara-pivavahana dia ny apôstôly Paoly no nanorina ny fiangonana tany Laodiki, ary mpiaramiasa aminy matetika nisy fotoana nametrahana eveka mihitsy koa aza ny fiangonana tany Laodiki, fiangonana azo nantenaina tamin'ny lafin-javatra betsaka satria niorina tamin'ny finoana. Eto ary dia hoy ny apôstôly Jaona mamaraparana ny taratasy ho an'ny fiangonana tany Laodiki manao hoe: izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako. Tatsika izany ny 20 tapany voalohany. Lay fiangonana izay niorina dia entina ho fiangonan'ny mpandresy ka handresy tahaka an'i Kristy, lay efa nandresy ny fahotany sy izao tontolo izao. Ny fiangonana mihitsy no ampandresen'i Kristy tahaka azy, manahaka azy, ary nisy fotoana efa notenenin'i Jesosy Kristy mivantana izany tamin'ilay vavaka izay nataony ho an'ny mpianatra fahizay ao amin'ny Jaona 7:12 izay haitsika tsara. Dia hoy Jesosy eo amin'ny 4:20 hoe: raha eo tiako mba ho any amiko amin'izay toerako ireo izay nomenao ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao ahy izy, mba hahita ny voninahitro izay nomenao ahy izy. Mendrika ny amboninahitra ny fiangonana, mendrika ny hiombona ao amin'ny lapan'i Kristy, handova ny fanjakan'i Kristy ny fiangonana. Ny fandresena lehibe indrindra izay ho azon'ny fiangonana arak'izany dia ny fahatongavany eo amin'ny toeraka ankavanan'ny ray, eo amin'izay misy an'i Kristy, hahita ny voninahitry Kristy. Riavako malala ao amin'ny tompo, izao taratasy nosoratan'i Jaona ho an'ny fiangonana tao Laodiki izao dia manambara amintsika nefa fa tsy mandeha ho azy akory ny ahatongavana ho fiangonana ho mpandresy,
tsy automatika akory ny atongavana any amin'izany toerana kavanany ray zany tsy hoe rehefa kristianina dia tongano ho azy, fa eto amin'ity taratasy ity dia asehony Jaona fa misy tokony ho tandremana, misy izay tokony fepetra arahina. Eo zany zao no hitantsika eo amin'ny andininy 5:12 sy 4:40 fa ilay ialana ny toetra tsy an'ny atsy tsy an'ny aroa, mila ialana ny fisalasalana sy izay rehetra manodidina izany, tsy mafana, tsy mangatsiaka, matimaty efa alohan'ny vavan'Andriamanitra. Fa zavatra lehibe anankiray ihany koa izay hitantsika eto, ny fialana amin'ny fiheveran-diso sao diso tanjona ny fiangonana kanefa mieritreritra ho any amin'Andriamanitra. Misy fotoana te ho any amin'Andriamanitra kanefa ny reperan'ny fiangonana diso. Eto zao amin'ny 17 sy ny manaraka dia hoe hoy ianao manan-karena sy efa niary fananana be ao ka tsy manan-java mahory, kanjo tsy fantatrao fa ianao no lay ory sy mahanitra sy malahelo sy jamo ary mitanjaka. Manoro hevitra antsika ny apôstôly Jaona mba hahita vahaolana isika, hividy ny volamena voadio tamin'ny afo, hividy ny fitafiana fotsy mba tsy hisehon'ny henatra sy ny fitanjahana, mba hividy ny odi-maso hahosotra ny maso mba hahiratana, mba hiroso amin'ny lalany fibebahana marina, tsy ho any amin'ny fanompona sadasada na tanjona diso toerana, fa tena hibanjina ilay fandresen'Andriamanitra mihitsy. Nisy fotoana Jesosy Kristy niteny toy izany hoe misy olona manana harena be, miary harena be dia miteny amin'ny fanahiko hoe ry fanahiko mihinana mivokisa fa efa niary fananana be ho anao aho. Hoy ny mpanjaka tamin'ny lazaiko aminao marina tokoa, anio alina no esorina aminao ny fananao ka no arianao aniza moa ny fanananao. Ndrao koa isika fiangonana diso paika, diso paikady, diso stratégie tahaka izany ka tsy mahita ny lalan'ny famonjena marina. Eto ary atorony Jaona amintsika ny lalan'ny fibebahana no lalam-pamonjena, ny lalan'ny fibebahana marina no mitondra antsika hita ny voninahitra marina dia ny voninahitra Kristy lay ao amin'Andriamanitra. Ny voninahitra Kristy ao amin'Andriamanitra no manokatra ny lalam-pamonjena lehibe sy mivelatra kokoa ho antsika. Lay fiombonana amin'ny Kristy no miantoka ny hoavy mamiratra ho an'ny fiangonana. Ry fiangonan'Andriamanitra malala, amin'izao andro anio izao, andro farany, andeha tsy hiroaroa teny intsony, tsy hiovaova hevitra, tsy hisalasala, fa hibanjina tanjona tokana dia ny atongavana ao amin'ny voninahitra Kristy. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika ry havako. Andriamanitra rainay eo amin'i Jesosy Kristy zokonay, endre tsy takatry ny saina ny fahalebiazany herinao sy ny voninahitrao. Mahenika ny tany rehetra sy izao tontolo izao any an-danitra sy aty an-tany ambanin'ny tany ny voninahitrao. Ary tsaronay fa Jesosy Kristy izay efa nandresy ny fahafatesana dia nataonao miara-manam-boninahitra aminao ihany koa. Ary izay koa aza dia ho ataonao fiangonana mpandresy anana anjara amin'ny voninahitra Kristy. Misaotra Tompo ny amin'izany lalam-pamonjena izay atolotra ho an'ny mino rehetra izany. Ankehitriny izay mametraka eo ambany fahasoavanao
reo mpanomponao rehetra izay varina sy sondrina amin'ny asa fitadiavana ka manadino anao Andriamanitra. Manjeny andro lava ny amin'ny fikatsahana ny harena sy izay hoanina ka misy fotoana manadino ny haren'ny lanitra. Andriamanitra, ianao anoro azy ireny ny lalam-piariana marina, ahitany fiainana dia ny fiainana ao aminao Andriamanitra. Ianao izay efa niteny hoe katsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinana, dia nampy anareo ny zavatra rehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay Tompo, nanaovanay sy angatanay izany mivavaka izany. Amen.